Fitaterana kosa indray olona maro no mahazo tombony amin'ilay baka fiavota izay mampitoy ny district Toliara Faroa sy Ampani Andrefana. Fantatra nefa amin'izao fotoana izao fa misy ny fiantsoana tolobidy izay navoaka ministeran'ny fitaterana momba ity fitaovam-pitaterana iray ity. Manohitra tanteraka izany nefa ireo parlementaire voafidy ao Toliara Faroa sy ny Ampani Andrefana. Manohitra ny fiantsoana tolobidy itadiavana ny olona itantana ny baka fiavota ny parlement avy any Atsimo Nosy ao anatin'izany ireo député sy sénateur lany tao Toliara Faroa sy Ampani Andrefana. Mitaky ny fanafoanana ny fiantsoana tolobidy izay navoaka ny ministeran'ny fitaterana amin'ny alalan'ny APMF tamin'ny voalohan'ny volana Aogositra izy ireo. Misy ny sasany dia hoe tsy maintsy atao appel d'offre ity bac ty zahay dia toherinay marindrano zany satria mbo eretsiretinay indray mbo fanodikodinana ilay bac fiavota izahay reto no anisany angadina nanana sivinay tana tam'izany fotoana zany taizany ny olona mieritseritra ny hoe tokony hatao appel d'offre ty tam'izay fotoana zay izy ve no nangataka azy izy ve no mahalala antsakany sy ny tena filalay vahoaka any antoerana noho izany dia miara-miombo peoeto ny parlementaire zany hoe ny sénateur sy ny député ny hanaovana an'izany agré sy ny tsy hanaovana carénage any Diego fa ao Toliara. Zay zany no anairanay ny mpitondra fanjakana ambony. Mampifandray commune enina ao anatin'ity district Toliara Faroa sy Ampani Andrefana ny bac fiavota. Raha totaly dia olona hatrany amin'ny enina alina no mampiasa ny baka fiavota izay ny vondrona européenne no nanome azy ary fikambanan'ny ben'ny tanàna OPCI LIMIA no manara-maso ny fitantanana azy.